rehetra mandamina ny voary rehetra na ny tany masonay na ny tsy hitanay na ny fantatray na ny tsy fantatray. Fantatray koa nefa fa sabidy eo masonao mihoatra no reny voary rehetra ireny izahay zanakao ao amin'ny Jeso Kristy. Koa mitenena mampaherezana voninkiananao izany. Menarana ny Jesosy Tompo. Isaia 41 ny andiny voalohany sy faharoa no isy miafaka ny Tompo ho anao ny fiangonana malala. Voahevitra mandinitsika amin'izany, matokia n'Andriamanitra fa lehibe tsy takatry ny saina ny heriny. Matokia n'Andriamanitra fa lehibe tsy takatry ny saina ny heriny. Raha lazaina ny tsotsotra ny contexte tamin'ity Isaia 41 dia milaza tantara nyseho tamin'ny taonjato fahaenina talohan'i Jesosy Kristy. Nobaboina tany Babilôna iraka ankehitriny ny zanak'Israely. Ary rehefa tonga ny mpanjaka ny Babilôna antsoina hoe Kirosy izay niasan'Andriamanitra dia ontsa nahita ndraiky zanak'Israely ka namoaka didy tamin'ny taona 735 hoe mandehana nareo verana ny firenenareo raha hanorina indray ny telopody. Eo indrindra izao Isaia 41 izao. Tamin'ny zanak'Israely nefa izay niverina hanorina ny telopody dia misy diso fihevitra. Misy mieritreritra hoe Andriamanitra zany dia tahaka ny zana, tahaka ny saky, apetraka fotsiny ao anaty vata. Efa misy moa tamin'izany hoe atao anaty vata na ny fiara-fanekena dia hoentina mandehandeha. Izany dia soratra masina milaza hoe ofisy n'Andriamanitra. Eo indrindra no miainga ny andiny voalohany milaza ny amin'izany hoe ataky ny ahoana moa izany rehefin'Andriamanitra. Ary izy mihitsy no mampiteny any Isaia amin'any. Andiny voalohany, ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro, trano manao ahoana no hataonareo ahy. Asa natakatra ny satsika izany fanambaran'Andriamanitra izany. Laza ny abeny, ny ahavo, ny sakana, ny alalina. Dia mbola misy samy laza ve fa maharefy an'Andriamanitra. Eto izy milaza fa ny lanitra ny seza fiandrianana. Gamoitsika izany lanitra izany. Voarefitsika ve izany tsy ho abakabakatazany masontsika eny izany. Zany hoe tsy takatry ny saitsika Andriamanitra. So ihany anefa izy fa miezaka mampafantatra ny tenany teo amin'ny tantara tamin'ireo patriarka maro. Dia ireny fomba misy eo ireny izay tsy voatery hitovy dia manaraka tsika takatra ny hoe taky ny ahoana moa izany alehiben'Andriamanitra izany. Sarana voalohany i Abrahama, izany no heverina hoe rain'ny fivavahana monoteista rehetra, samy mieritreritra hoe tena lohan'ny toerana na ny judaisma na ny islamisma aza ary ny fivavahana kristianina teo. Izany Abrahama izany no anisan'ny nisehon'Andriamanitra voalohany ary hitantsika misoratra masina. Rehefa kivokivy niaraka tamin'ny saravady no fatao tsy manananaka, hitantsika amin'ny Genesis 1:20 izany. Dia nasain'Andriamanitra nivoaka tamin'ny andro efa ho manompo alina. Nasainy nibalitsy tamin'anitra dia nasainy nanisany kitana. Vao isaky Abrahama dia kitana. Raha mijery betrika tsika dia trafika zao ve fa tsy oly ahana kely hitantsika fotsiny. Tsy voaisany Abrahama ny kitana. Aso ihany fa matombo ny fahalalany zanak'olombelona ka manomboka matakatra an'izany voarin'Andriamanitra hoe ankehitriny. Filomarina moa misy amin'ny kitana. Ny mpandinika ny paisiansa zany zao dia milaza hoe hatrany amin'ny 100 ka hatrany amin'ny 400 milliards. Amin'ny teny frantsay mba azontsika andrakaingana kokoa. Izay 400 milliards zany efa ao anatin'ny galaxie anankiray fotsiny. Kanefa
koa dia vakiko aminareo fotsiny 205 millions zany nisan'ny kintana arak'izay mahakakarantsika azy aloha telo roapolo be zao nisan'ny oatra orinany any anareo tsy haiko alohanareo fa zahatra fotsiny dia fafanana sady miaiky hoe lehibe tsy takatry ny sain'Andriamanitra ary mendrika ny itokisana mendrika ny iatererana mbola vo zava-boary anankiray amin'ireo bebe marina zany raha zao tsika mbola vo ifindrany amin'ny planeta dia mbola ifindrany amin'ny meteorita dia ifindrany amin'ny biby samy hafa rehetra sahirany antsika dia mbola misalasalany amin'izany alehibe an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra zany isika inona amin'ny olantsika kehitriny no everitsika hoe ngeza be ka tsy nivaovahan'Andriamanitra mampatsiary ny jaona voalohany faefatra amin'ny faefatra hoe Andriamanitra efa naharesa reny rehetrareny reny olona reny satria lehibe ilay Andriamanitra ao aminao noho izay eo amin'izao tontolo izao. Ny mandinika siansa moa zany rehefa nahita sy mahafantatra kehitriny tena ngeza be izany univers zany mbola ny univers observable fotsiny azy zany dia efa samy miaiky manao hoe nisy nahazo zao zavatra zao zavatra mifamezivezy miaina zao misy mandamina zao misy hery mandamina sa mandrindrana zao mba tsy lazarana hoe misy Andriamanitra handahatra izao zavatra rehetra zao. Iza koa no misy amin'Andriamanitra mahatsiaro an'izany Mosesy zany koa nyreharehan'ny Jiosy lehilahy natsona manokana mba hanafaka an'izany Israely izy hanangana azy firenena vaovao ary fiangonana vaovao indray dia natson'Andriamanitra manokana izy Exodus 4 na izy aza matahotra manoloana ny abeany ny iraka afatantsara ny zanak'Israely olona mpimenimena hoy Mosesy tamin'i Jehova eny ary dia raha antany any olona iza no olazaiko iza ny anaranao dia mamaly Jehova Andriamanitra amin'ny andiny 7:20 Exodus 4 lazao azy izao zay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay zany fitakatra ny satsika tsika zao misy ary misy fiandohana ary miara-mety isy fiafarana avokoa fa Andriamanitra zany raha io fehezanteny dia zao sady tsy misy fiandohana tsy misy nahary ary tsy misy fiafarana fa mandrakizay lesy lahatra ny amin'izany fiainao io Mosesy zay natsona manokana io dia nomena tombotsoa mba afaka miaona amin'ny manokana ao tendrombohitra ka hitantsika amin'ny Exodus 4:30 nakapaka manokana mihitsy Mosesy mba hampahita ny voninahitra ao Jehova mahamany mihitsy Jehova amin'ny andiny 20 tsy mahazo mahita ny kavako ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona azonao hoe zany tsy zakanao zany hoe niatrika n'Andriamanitra anao ka nahita azy ny vatana tonga anao dia ho faty fa zao mba hamaliny hanomezana fahafapo a Mosesy dia zao mbolaza ny aniny 1:20 sy 2:20 hijanona eo ambonin'ny ara-bato anao zany atao anelakelaky ny vato ianao ka raha mandalo ny voninahitra Andriamanitra fotsiny dia ataoko eo atsefatsefaka ny ara-bato anao dia ho sahoana amin'ny tanaka ianao mba tsy haninona rehefa mandalo ny voninahitra tsy takatra ny saitsika izany fahefan'Andriamanitra zany hoe tsy misy afaka ilaza hoe mahay feno momba an'Andriamanitra mbetika izy miseho amin'ny alalan'ny zava-maniry mirehitra tsy mety maty mbetika izy miseho amin'ny alalan'ny hazavana ao amin'ny testamenta taloha dia hoe miseho amin'ny alalan'ny kotrokorana amin'ny alalan'ny rivo mahery ny zavatra zao fa dia zao tsy misy mahazaka namatomotra zany hoe mifanatrika amin'Andriamanitra zany
dia mety lazy zany tsika hoe le Andriamanitra hoe zany tena zavatra any amin'ny avo be any tsy takatona saina lavitra tsika. Dia rehefa mamiteny mpaminany amin'ny testamenta taloha izy dia manome fomba mba hatakarantsika akaiky kokoa azy. Dia ampiasaina ny antsoina hoe anthropomorphisme. Anthropos olona, morphisme miendrika ivelany. Zany hoe ezahana zany heverina hoe karakarantsika izao mitovitovy amintsika izao Andriamanitra mba hatakarantsika hoe tena mikarakarantsika le izy. Mihoatra lavitra no isika mikarakara ny zanatsika. Dia azagady ianao zany raha mahita ny hoe dia ataona hoe totaly ambin'ny folo ambin'ny valo ambin'ny folo ohatra. Lazaina fa ny mason'i Jehova mitsinjo mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Lazaina fa misy maso takatsika Andriamanitra. Fa izy anao afaka hiantoka fa tena taka an'izao maso iny izao tokoa masony. Dia mety isany any any angamba rehefa tenitoena mety voan'ny kakaraka koa. Tsy raha mba hatakarantsika ny hoe mahita Andriamanitra. Ary tsisy tsy hita. Tahaka izany koa voalaza ao amin'ny Isaia 50:24. Lazaina fa manana tanana sy sofina Jehova. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lany dalovana fa mary. Ilazana amintsika ny hoe manoatra no isika heverina manan-talento Andriamanitra manana tanana tsy misy mahatsaka, lava ny tanana, ny sofiny maheno sy malala ny zavatra rehetra miatrany amin'ny po izay miafina azy. Zany zany manampy antsika takatra hoe tena mahery ity Andriamanitra ity. Tsy misy tahaka azy. Zanak'Israely betsaka nanieriny hoe andao nanaovana tempoly trano ipetrahany Andriamanitra. Le fomba fiatsika tsy ilay hoe manohitra nanaovana tempoly nanaovana fiangonana Andriamanitra. Fa nareo mieritreritra ny hoe averika atao anatin'ny trenekana fotsiny Andriamanitra dia mijanona eo. Izy ao patsaka voalohany mikasa loatra tempoly. Davida. Dia izao ny voalaza namaly mazava ao Jehova ao amin'ny Samuela 4:7-8. Ianao fa Davida no anao trano toeraka. Tsy mitovy aminao any any. Trano proteilazy Andriamanitra hoe tsy mitovy aminao aho, tsy ampy toeraka. Raha ny trano tempoly ahorinao dia mbola miverina ny andehany voalohany amin'ny Isaia 49:20 ny lanitra ny no seza fiandranako, ary ny tany ny any fotoana tongotra hoe ka trano manao ahoana no ataonareo ahy. Hoy aho tsy manohitra nanaovana trano tempoly Andriamanitra, fa ny fiheverina ny hoe apetraka fotsiny ao izy, zany fanomezam-boninahitra azy dia diso izany. Hitantsika moa fa ny Samuela 4:7-8 nanome toky any Davida Jehova Andriamanitra avy eo hoe hatsangako andinganao zanaka mantsana izy mantsany Solomon izay ateraka ao izy no anao trano ho an'ny anaraka. Teo zany rehefa miteny mpanjaka dia trano hitoeran'i Jehova. Fa Jehova kosa ka mamaly hoe anao trano nareo fa ho an'ny anaraka. Fa tsy hoe ao le mipetrahana nefa ny lanitra no misy ny seza fiatrana. Dia mitoy ihany ny tantara niseho tamin'ny olona maro Andriamanitra. Epitapetaka aty amin'ny testamenta vaovao tsika mba tsy halava ny toriteny. Tao zany Saoly zany, fariseo zany fa iny fatatsika tsara. Lasa iza moa izy rehefa tateo reny? Lasa Paoly. Izy dia mafanafota amin'ny fiovahan'ny Jodaisma. Ka izay olona nanaraka ny Jesosy Kristy dia miheverina hoe tena nanatika. Dia nienjehany novonoana ho faty ny dorana. Dia nisy nandositra kakany Syria any a Damasy, renivohitra kekehitriny moa zany. Dia nakatarakasy tarasorona be mihitsy izy. Ameo tarakasy aho mbola nenjehako an'ireny nandositra ireny. Fa inona ny zavatra niseho rehefa teny an-dalana Damasy koa izy nantalany Damasy. Nahita zavana lehibe. Nahita zavana lehibe. Dia nanino izy rehefa nahita ilay zavana lehibe? Avy hatrany dia nikarako.
ohatra no hoe misy vidokana ibe na penjera azy tena karako dia zany mba tsy mahita ny maso asany apôstôly toko fasiny zany mbola mampahatsiahana ihany zany le hoe tsy misy mavita amin'ny atrika an'Andriamanitra zany satria izy anao hoe tena hiatrika an'Andriamanitra tahaka hiatrika olona lehibe tsy takatra ny sainan'Andriamanitra. Rehefa mandinika an'izany ny teolojiana ny fandiniky ao tantara nanomboka tany amin'ny Moyen-Âge tany amin'ny taonjato fahadimy tany dia efa misy teolojiana tahaka an'ilay Saint Augustin sy ilay Saint Thomas d'Aquin nampiasa mpamaritoetra teny milaza ny fahanebiazan'Andriamanitra. Voalazaiko fotsiny voalohany dia tokony ianareo ny faharoso fahatelo omniprésent ahoana ny toerana omniscient omnipotent. Zany moa saika avy amin'ny teny latina satria fantatrareo tsara fa tamin'ny andro Moyen-Âge zany dia mbola tao ny empire romanina. Avy amin'ny teny latina ny hoe omnisy milaza hoe feno ka ny hoe omniprésent zany dia hoe manerana izao rehetra izao no Andriamanitra. Ny omniscient dia hoe mahay ny zavatra rehetra zay tsy takatra ny saintsika io Andriamanitra. Omnipotent milaza ny pouvoir manana ny fahefana rehetra dia vakeo soratra masina fa be dia be manazava zany. Zany le Andriamanitra ivavahantsika. Zany hoe ny olona moa rehefa mba mitombo fahaintena, mitombo fahalalana, mitombo fahefana dia indray manao an'Andriamanitra ho tsy misy mirehary. Ary betsaka izay mpitondra fanjakana teo tantaran'izao tontolo izao tahaka hoe iza moa zany Andriamanitra zany. Aleo mahatrehako kely dia hitanareo fa betsaka tokoa ny olona atao hoe tena mpanao didy-jadona nataon'Andriamanitra anatin'ny fotoana foy rehefa tonga izay fotoanan'Andriamanitra zay miongana tahaka ny tsy misy. Dia hitanisa vitsivitsy zany farao zany mpanjaka ny Egipta fantatsika tsara. Iza koa zany Andriamanitra hoentinao zany no sisy. Nalefan'Andriamanitra zany loza fo. Maizinao anatin'ny telo andro ny tany mandanitra. Zay ka tonga saina hoe tena Andriamanitra naty. Nataon'Andriamanitra maty avokoa tamin'ny alalan'ny anjely fandriana ilana to rehetra amin'ny zanaky ny Egiptiana hatramin'ny biby feo izay ilana to rehetra maty tsy misy nanavahana. Zay vao tonga saina dia fantatsika tsara hatramin'ny alamina resy. Mahatsiaro an'izany atao Hitler zany antsika moa akaiky ny Allemagne rehanay mihitsy amin'ny alibesy zany ny voalohany sy ny faharoa milanety hoe tena izy tokoa fahefana ny feno zao tontolo izao nanamarika ny tonjato faharoapolo. Fanakaiza rehefa tonga le ndray mpimaso naneon'Andriamanitra ny heriny. Mahatsiaro an'izany Benito Mussolini zany tany Italia, zany Nicolas Ceausescu zany tany Roumanie, zany Saddam Hussein zany tany Irak, zany Ferdinand Marcos zany tany Philippines, zany Augusto Pinochet zany tany Chine, zany Mobutu zany tany Zaire, RDC ankehitriny sy ny maro tsy voatanisa samy manana ny tantarisika. Aza mba miaga amin'Andriamanitra indray. Fa raha mitondray ny maso dia tsy takatra ny sainao. Fa izy ny tompony ny hery sy ny fahefana rehetra. Ary farany mba tsy halava ny tantara. Vaovao farany arantsika rehetra malala. Ny firehetan'ny tanànan'i Los Angeles any États-Unis. Zany Los Angeles zany moa raha dika tsotra dia hoe tanànan'ny antsely. Nefa indrisy fa feno fanompotsana kely. Feno varitena amin'ny enany rehetra. Io perversion sexuelle rehetra hitanao any. Ny olona sady mifoka no mitsilo na zava-maty be rehefa tena mandady ohatran'ny Zambie eny amin'ny lalana. Hitanao any, hitantsika amin'ny réseaux sociaux zany. Misy an'olo zay eritreretany sasany mihitsy hoe zany ny tena voninahitra ambony indrindra. Mahagaga ny fariavana. Ary hitantsika koa zany tamatsotra misy koa ny faniratsiranan'Andriamanitra sy ny voninahitran'Andriamanitra. Dia nahavariana fa ao anatin'ny enin'andro misy afo mirehitra toa tsy maty vonoina. Nanomboka ny
janoary ka hatramin'ny 20 janoary. Ezaka ihany mitondra fanazavana rehesatsika hoe tena nahery be ny haintany ary tena ny fofofofo ny rivotra dia zavatra kely fotsiny dia nampaherana izy. Dia mahagaga nefa ny havana efa misy haintany foana, efa misy rivotra mifofofofo foana na ty foana iny. Fa nahoana ny tam'ty no misy ny firehetana mahagaga nandritry ny herinandro na ny finojobaitana ka dia miaiky fa mbola tsy misy ohatran'ity hatramin'izay. Fantatsika ny faharavanana karak'izany trano 2,100 no may. Olona efa 520 mahery no maty. Olona efa 180 tsy nafindramonina. Asamin'ny aiky ny mandinika hoe tsy takatry ny saina izao. Tsy azo vazivazy Andriamantsika. Aokisika tena atoky, aokisika hiantehatra aminy. Fa tena Andriamanitra tokony mihery sy ny fahefana rehetra. Tantara kely manana atao zavatra. Gaga ty tovolahy kely nahita ny aeroplanina miakatra ambony dia ambony. Dia rehefa tonga ny ambony reny dia kely dia kely. Zany ny fomba aeroplanina rehefa andalo firenena anankiray, ohatran'ny hoe sady fakatana an-dalana dia miakatra ambony be mialohan'ny andeha eo ambonin'ilay firenena. Ka rehefa tonga ny ambony be izy dia lasa kely. Dia olona ny tovolahy kely vorona iny ny dada. Dia hoy ny dada, tsy vorona ny anaka fa aeroplanina. Aisako dada zavatra tena kely dia kely ilay izy. Aeroplanina ny anaka atoloko anao amanarana. Dia tokoa noentiny tany amin'ny aeroport zany. Noentiny nanakaiky aeroplanina. Dia hoy ny dada ny masin'ilay aeroplanina. Io ny aeroplanina hitanao kely dia ry amin'andro teny. Aisako dada, wow, ngeza be! Eno io ny aeroplanina. Rehefa lavitsika mijery azy dia kely izy. Fa rehefa manakaiky azy ianao maninona, hitanao fa lehibe izy. Mihoatra amin'izany tsika miaraka amin'Andriamanitra. Ho an'ny olona tsy mino, ho an'ny olona mahalava an'Andriamanitra, kely sy bitika izany Andriamanitra izany eo tena. Tahaka ny tsy misy. Fa tsy izany. Fa ho an'ny mino ary manantona azy amin'ny fahasoravana dia hita hoe lehibe ny Andriamanitra. Tena tompony mihery sy ny fahefana rehetra. Mendrika hianterana. Saina izany.